Madagasikara nosy iray manana ponina maherin'ny 20 tapitrisa. Ankehitriny dia maro ireo tanora no morona tsikelikely anatin'ny fianarana tenim-pirenena hafa ka anisan'izany ny teny sinoa. Andeha ho jerentsika sy ho fantarintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ireo ivo-toeram-pampiofanana teny sinoa eto Madagasikara. Ankatso, anjerimanontolo anisan'ny lehibe eto Madagasikara ary ahitana sampam-piofanana maro ka isan'izany sampam-piofanana teny sinoa na ny Institut Confucius. Misy roa ireo sampam-piofanana ireo eto Madagasikara, ny iray eto Ankatso ary ny iray kosa any Toamasina. Amin'ity tapany voalohany ity dia ny Institut Confucius eto Ankatso ato amin'ny Université n'Antananarivo no anaovantsika fanadihadiana. Fahaizam-marina moa Confucius no malaza manderana izao tontolo izao ka manintona ny tanora ankehitriny. Miverina any amin'ny taona 150 mialohan'ny nahaterahan'i Jesoa Kristy, izay vanim-potoana iainantsika amin'izao raha te hafantatra azy. Teto amin'ny fanjakany Lu, faritry Shandong, ankehitriny no nipetraka ity filozofy sinoa lehibe indrindra maneran-tany ity. Kongfu no tena anarany ary Kongji na Kongfuji no fiantso azy, izay midika hoe Maître Kong. Nanokana ny fiainany tamin'ny fampianarana sy ny fampitana ny soatoavina sy ny soafiainana na amin'ny teny frantsay hoe éthique no nandaniany Confucius ny fiainany. Ny tory sy namporisika ny marina sy ny antsaran'ny toetra, ny fankatoavana ny ray aman-dreny ary ny fanomezan-danja ny fanabeazana izy. Ny fampianarana noentiny no niteraka ny fomba fiainana hoe Confucianisme. Filozofia iray nanefy bebe kokoa ny kolontsaina sy ny fiarahamonina sinoa nandritra ny anarivo taona maro ary mbola lovaina mandraka ankehitriny. Ka antony hanamafisana orina ny fampianarana eny anivon'ireo Institut Confucius manerana izao tontolo izao. Nanomboka ny taona 420 no nametrahan'ny firenena sinoa ny Institut Confucius manerana izao tontolo izao ary eo ambany fitantanany sampana Hanban. Maherin'ny 500 ireo Institut Confucius misy maneran-tany ary tsy maintsy miara-miasa amin'ny université iray ao Chine izy ireo. Mampiavaka ireo Institut Confucius ihany koa ny fananany tale roa, dia ny tale sinoa sy tale iray avy ao amin'ny toerana misy ny ivo-toeram-pampianarana. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, i ramatoa Priska Maroy Rasoanirina no tale gasy ary ny profesora Weizhukin no tale sinoa nanomboka tamin'ity taona 420 ity. Nanimby an'i Shan Lijuan izay nahavita ny iraka nataony ny volana martsa 2020 ka hatramin'ny 1 martsa 2020. Ny président Weizhukin arak'izay no nitari-dalana anay na natontosana ity fanadihadiana ity. Ny Institut Confucius eto amin'ny Université Antananarivo dia nitokanana tamin'ny taona 2020, izany hoe efa 40 taona nijoroana izy izany. Hatramin'izay nosokavana izay dia efa namoaka mpianatra hatramin'ny 9 alina hatramin'ny 9 alina izay nandalina ny teny sy ny kolontsaina sinoa izy. Ny taona 2020 no nitsangana ny Institut Confucius eto amin'ny Université Antananarivo. Izy ity dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny Université Normale de Jiangxi any Chine. Mifototra amin'ny fampianarana ny teny sy ny kolontsaina sinoa ity toeram-pampianarana ity ary tohanan'ny mahasoavon'ny Repoblikan'i Chine akaiky ihany koa. Hatramin'ny tsanganana, tsy nitsahatra nampiroborobo ny fampandrosoana ny lafin'ny fampianarana ny teny sinoa sy ny kolontsaina sinoa ity ivo-toeram-pampianarana ity. Tao anatin'ny 12 taona nitsanganany, nanjary lasa modely amin'ireo Institut Confucius maneran-tany ity eto Antananarivo ity ka mipetraka eo amin'ny laharana 15 amin'ireo Institut Confucius maneran-tany.
izany dia noho ny fahombiazana teo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny fandraisana anjara ara-kolontsaina nataony. 我们塔加纳利夫大学孔子学院培养的目标是培养出 ny tanjona hotratrarina dia natateraka fikarohana ara-tsiantifika momba ny Chine ary indrindra momba Madagasikara mba hanampiana eo amin'ny fifankazaon'ny firenena roa tota. Tsy ho lasa mpandika teny ihany no hanifananay an'ireo mpianatra fa indrindra hiofana azy ireo mba hanamora ny fifandraisana eo amin'ny firenena sinoa sy malagasy. Rehefa mahavita ny telo taona ianarana eto ireo mpianatra dia misitraka ny mari-pahaizana lisansa amin'ny teny sy ny kolontsaina sinoa sy ny diplôma HSK na Hanyu Shuiping Kaoshi izay diplôma eken'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Chine ary entina hanaovana tombana ny fahaizany tsy teratany sinoa miteny ny mandarin. Mpampianatra ampitraikefa no manome ny fampianarana eto ka ao anatin'izany no ahitana ny fampianarana ny momba ny teny, eo ihany koa ny momba ny kolontsaina ary indrindra ny tantaran'ny Chine. Fa isan'ny ahazoan'ny mpianatra tombony eto ny fisitrahana ny fampianarana moderna sy tontolo iainana amin'ny fampianarana miaina. 孔院呢不单有这个中国的老师，还有马国的 Ny Institut Confucius dia najoro mba hoentina hampiroborobo ny teny sinoa, hanifanana matianina hampianatra ny teny sinoa ary koa hanifanana olona matianina amin'ny teny sinoa eo amin'ireo sehatra arak'asa rehetra mifandray amin'ireo sinoa. 不但能够学习汉语，还能了解中国文化、马国文化，还能对中马文化呢做一个对比。 Randriamana tsara Hugo Le Rouge ihany koa anisan'ireo vao niditra manatevim-pahalalana eto amin'ny Institut Confucius. Tamin'ny anaovana ity fanadihadiana ity namarina ny taona voalohany izy ary maniriny mba hisehatra amin'ny tontolon'ny fandraharana any aoriana, indrindra ny fifaneraserana amin'ireo mpandrahara sinoa. Lalana tsy azo ialana ho azy arak'izany ny fianarana ny teny sinoa izay efa manana ny toerany lehibe amin'ny fandraharana indrindra eto amintsika. Nanosika anahy hianatra teny sinoa eto amin'ny Confucius dia satria ny teny sinoa dia hitako fa ahazoana tombontsoa be dia be indrindra moa fa eo amin'ny sehatry ny asa ary le izy anisan'ny teny azo asaina hoe sarotra dia izaho moa izany tiako rehefa zavatra sarotra miezaka mianatra anazy mba hampivoatra anahy dia izay antony roa izay ny anisan'ny nianarako an'ilay sinoa. Mirona kokoa any amin'ny fandikan-teny ny lalam-barotra rehefa mahavita fianarana eto amin'ny Institut Confucius. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa anefa ny fiserana dia na guide, ny fampianarana sy ny secrétaire d'administration. Tsy mitsaha mitombo andro aman'alina ny filan'ireo matianina amin'ny teny sinoa mandarin, indrindra noho ny fahamaroan'ireo mpandrahara sinoa miasa eto Madagasikara. Teto izao noho ny fahatongavan'ny sambo hôpitaly Ark of Peace tany Antsiranana ny 20 Jolay 2024, mpianatry ny Institut Confucius miisa 20 avy amin'ny taona faharoa, fahatelo ary ireo izay vao avy nahavita fianarana no niara-nisalahy tamin'ny fandikan-teny teo amin'ireo mpitsabo miaramila sinoa sy ny mponina tany an-toerana izay tonga nitsabo tena. Mampianatry ny Institut Confucius dia miara-miasa amin'ny reto sambo sinoa izay tonga aty Antsiranana ireto izahay dia ny tena asa ataony ato izany manampy ary ihany koa mandika teny ao amin'ireto mpitsabo sinoa rehetra atao amin'ireto sambo ireto. Ie, mandika teny sinoa amin'ny teny gasy dia ny teny gasy amin'ny teny sinoa. Ohatra hoe misy olona marary zao hoe dia asain'ilay sinoa an-tanina hoe inona ilay marary anao, firy ny fitoana ianao, aiza ilay marary, efa aforinany na marary anao, izay dia anjaranao traduire.还有妇产科，还有他的月经。
manamora ny fitadiavana asa ihany koa ny fahafahan'ireo mpianatra manao fampiarana-asa sy ny fandaharam-pianarana ifanakalozana mivantana amin'ny any Chine amin'ny alalan'ny teknôlôjian'ny fifandraisan-davitra ka manamora ny fitadiavana asa ao aorian'ny fianarana. Cécilia nianarako dia nipetraka eto Pekiana nandritra ny 7 taona izay. Dia amin'izao fotoana izao mianatra any Beijing Institute of Technology manao business administration izany hoe administration des affaires. Dia ny recherche domaine de recherche ressources humaines management. Deuxième année en doctorat za amin'izao fotoana izao. Dia ahoana nataoko nahatongavako taty tamin'ny voalohany za nianatra tao amin'ny Confucius dia nianatra telo taona manao licence dia avy eo nianatra tsara manatrika activité et tout dia nahazo opportunité nianatra 1 an teto Chine. Ity tovovavy ity kosa no Zhang Jinrui, mpampianatra mpiofana ao amin'ny Institut Confucius eto Antananarivo. Teraka tany Chine, Zhang Jinrui dia liana tamin'ny fampianarana sy fampitana ny kolontsaina sinoa. Mizara aminay ny diany sy ny heviny momba ny fampianarana eto Madagasikara izy. Hitako hoe mora ilay izy satria ny ankizy malagasy vonona nianatra. Zareo mazoto sady manana fandavan-tena mba hiady mafy ahaizana an'ilay teny chinois. Mila mpampianatra mazoto ary mazava ho azy manana niveau tsara amin'ny teny chinois sy amin'ny fifandraisana amin'ny ankizy. Tsy voatery ho fifandraisana amin'ny lafin'ny fianarana fotsiny fa amin'ny lafiny rehetra toy ny fifanankalozana. Zhang Jinrui dia tena mankasitraka ny hafanampo sy ny hafahafalian'ny mpianatra malagasy. Ho azy, ny fampianarana tsirairay dia fotoana iray izarana sy ny fahalalana fotsiny fa koa ny lafin'ny kolontsaina izay mampiray ny firenena roa-tonta. Satria izay vao haingana kely ny tonga teto Madagasikara dia mbola zavatra vaovao be ho anay ilay teny malagasy. Nefa hanome sy hanao izay azonay atao rehetra izay mba hianatra sy hahafe ary hahay bebe kokoa ny mombamomba anazy. Shindu no anaran'ilay kory teo, mampianatra ny ankizy teksta sy teny vaovao ary frazy izy io ary manazava ny dikan'ilay teksta sy grammaire. Ilay izy misy boky azo lasaina hoe détaillé ampianarana an'izay zavatra izay. Ho fanatsarana trano izay fampianarana sy fampiofanana omena eto amin'ny Institut Confucius izay, ny 12 Aogositra teo, nisy ny délégation avy amin'ny Université Normale ao Zhejiang, izay notarihin'ny Wang Hui, zokiolona ao amin'ny sekoly iraisam-pirenena momba ny kolontsaina sy fampandrosoana ara-sosialy, izay nitsidika ity ivitoeram-pampianarana eto Ankatso ity. Fotoana izay nahafahana ny fanakalozana momba ny fikarohana mila atao hanatsarana ny fiaraha-miasa. Avy eo, nisy fionana ara-pirahalahiana nataon'ny délégation sy ny solotenan'ny mpiasa sy ny mpianatra. Ho fanamariana ny hetsika, nanolotra dimy malagasy sy sinoa ny mpianatra ny Institut Confucius, sady ho fampiarahana sy fampisehoana ny kalitaon'ny fampianarana sy fifanakalozana ara-kolontsaina omena eto. Ankoatra ny fampianarana ny teny sinoa, mianatra sy miaina ny kolontsaina sinoa ihany koa ireo mpianatra eto. Isan'ny kolontsaina malaza any amin'ity firenena ity ny danse du dragon na ny dian'ny dragona. Dia fatao rehefa misy fety goavana toy ny fête du printemps na ny taom-baovao sinoa. Ireo hetsika ireo dia manosika ny mpianatra hiroboka lalindalina kokoa amin'ny kolontsaina sinoa sy ampivelatra ny fahaiza-manao fanampiny ankoatra ny fampianarana mivantana. Ny danse du dragon, ohatra, dia hetsika tena malaza izay maneho ny vintana sy ny fahombiazana amin'ny kolontsaina sinoa.
Ny danse du dragon dia zavatra iray tena manan-danja sy miavaka eo amin'ny kolotsaina sinoa. Matetika izy io atao rehefa misy lanonana goavana. Ho an'ireo mpianatra dia seho ahafahan'izy ireo mifandray mafitrika amin'izay kolotsaina sinoa izay izy io. Ireo atrikasa ara-kolotsaina toy ity danse du dragon ity dia manome sehatra ahafahan'ireo mpianatra miroboka kokoa ao anatin'izay kolotsaina sinoa izay ka mameno ny fampiofanana azony aty ampianarana. Ny danse du dragon dia seho tena manan-danja ho an'ireo sinoa ary entiny maneho ny kolotsainy. Satria koa mantsy mihevitra fa taranak'ireo dragon ireo zareo dia misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Tsy mijanona amin'ny eto amin'ny Université Antananarivo ity ihany anefa ny fampianarana ny teny sy ny kolotsaina sinoa. Noho ny fifandaminana dia nozaraina faritra roa mazava i Madagasikara, ka ny tapany atsimo dia iandraikentan'ny Institut Confucius eto Antananarivo, ka ahitana ivon-toeram-pampianarana teny sinoa maromaro toy ny ao amin'ny sekoly Le Petit Nid, ny annexe ao amin'ny Université an'ny Fianarantsoa, Antsirabe ary ny ao Mahajanga. Ny tapany avaratra kosa indray dia iandraikentan'ny Institut Confucius ao amin'ny Université ny Tomasina, ka ahitana ny sampanao Fenerive-Est sy ny ao Asambava. Ity farany izay natsangana ny taona 2014 ka mbola hitondrana fanadihadiana eto amin'ny fandaharana manaraka.